dia faly mitafatafa amintsika rehetra eto tokotany indray ny tenako amin'izao fotoana izao tsara dia tsara ny andro aty Kanada ka dia mba manararaotra ny manolotra ny fandaharana eto tokotany izany ny tenako. Ny fandaharana izay atolotritsika an'io zany dia ny momba ny voankazo iray izay tena mahagaga dia mahagaga tokoa ary dia voankazo izay hita betsaka ary fananantsika mihitsy ao Madagasikara ary hita any anaty ala tsy andoavam-bola izany zavatra rehetra izany dia tsy inona izany fa ny akondro ary dia amin'ny finoana sinoa ohatra izany hoe akondro izany dia mitondra karazana fahasoavana ny fambolenana izany eo an-tokotany. Io moa zany hitantsika eo zany ny akondro eto tokotaninay aty Kanada dia raisiko ho fahasoavana goavana ny nahafahako namboly an'io akondro io zany aty Kanada satria dia mampatsiahy ahy ny tanindrazako. Ny akondro koa zany dia amin'ny finoana malagasy dia satria zavatra mitondra ny ataontsika hoe zany hoe ny fahasoavana eo amin'ny prosperité izany hoe ny tombotsoa ny vokatsoa izay azo amin'ny atao hoe fiariana zany ny akondro satria dia mora ambolena ary dia mitatra rehefa akondro anankiray no ambolenao amin'ny toerana anankiray dia mitatra dia mitatra iny ary ho an'ny olona koa zany izay te hananjanaka dia tsara koa zany ny mamboly akondro eo an-tokotany satria iny zany no ohatry ny hoe mitondra fahasoavana amin'ny atao hoe famokarana zany dia ny fanananjanaka. Tsetsetseratsiaritra zany no resahantsika ny amin'ny momban'izay fa hiditra zany tsika ny amin'ny hoe inona ny soa entin'ny akondro zany ny fihinanana akondro eo amin'ny fahasalamantsika olombelona. Dia ny akondro zany mahatsara dia mahatsara tokoa ny fahasalamana ary dia misy otrikaina betsaka dia betsaka zany ao anatin'io akondro io ary misy ny siramamy natoraly izay tsy ambamboarina fa dia efa ao aminy dia ny sucrose zany ny fructose ary ny glucose. Ireo zany dia siramamy mahatsara ny fahasalamana zany hoe tsy mitondra ny diabeta izany. Dia maro koa zany ny protéine hita ao aminy ny fibre, ny phosphore, ny fer, ny magnésium, ny vitamine, ny minéraux ary ny zavatra mampatanjaka ary risy ihany koa zany izy betsaka rano zany ao aminy ary dia betsaka potassium sy vitamine B. Hitantsika amin'izany fa maro dia maro zany ny zavatra ny otrikaina izay entin'ny akondro izany ka tsara ampahafantarina antsika malagasy zany zavatra zany hoe manana ny rehetrarehetra tsika ny amin'izany hoe fitandrovana ny fahasalamana izany. Que l'aliment soit ton remède ozy Hippocrate izay raibe namorona ny medicine. Inona zany ny zavatra ny aretina rehetra izay sorohan'ny fihinanana akondro. Isanandro zany dia tokony mihinana akondro farafahakeliny zany hoe anankiroa isanandro zany ny olombelona iray. Izy io zany dia miady amin'ny dépression nerveuse na ny hoe resaka faharerahan-tsaina zany satria misy ny atao hoe tryptophane ao aminy izay protéine manentana ny famokarana ny sérotonine zany hoe io tryptophane io zany no manjary manentana ny famokarana ny sérotonine ao amin'ny ati-dohantsika dia mahatonga zany ny olona ho falifaly lalandava. Manampy ihany koa zany amin'ny concentration na ny hoe
fahaizana mifantoka amin'ny zavatra izay atao na amin'ny fianarana io na ny resaka fiainana andavanandro, ny fandrarana, ny asa atao sy ny sisa satria maro dia maro ireo potasioma ao aminy sy ireo mineraly ao aminy. Dia mampitony ny saina ihany koa ny fihinanana ny akondro satria maro ny vitamine B ao aminy izay mampitony ny nera ao amin'ny vatantsika izany. Dia mampidina ihany koa ny stress izany satria mampiakatra ny oxygène ao amin'ny cerveau ary betsaka koa zany ny potasioma ao amin'ny akondro. Dia mampihena ihany koa ny anémie na ny tsy fahampian'ny fer ao amin'ny rahantsika olombelona zany, ary manena ihany koa ny constipation na ny fitohanana satria betsaka ny fibra ao aminy, ary dia mampihena ihany koa ny fanaitainana amin'ny vavony, zany hoe manala ny asidra be loatra zany ao amin'ny tenantsika olombelona. Mampidina ihany koa izy zany ny karazana hoe fandoavana na ny reny hoe maloiloy amin'ny te-handoha zany ny olona anankiray indraindray dia manala an'izay zavatra izay koa zany ao amintsika olombelona raha ohatra ka hoe te-handoha ohatra ny olona be voka ohatra. Dia mampidina ihany koa zany ny ataontsika hoe ny risque eo amin'ny maladie cardiovasculaire na ny resaka areti-po zany satria nisy fikarohana zany tao amin'ny New England Journal of Medicine dia mampihena 700 zany ny maladie cardiovasculaire ny fihinanana ny akondro, dia ny hypertension artérielle zany, ny resaka cholestérol, ny resaka fahatapahan'ny lalandrà, ary ny olona izay manaraka ny traitement amin'ny fiakaran'ny tosidrà ohatra satria mihinana reny atao hoe diurétique reny dia tsara ny mihinana ny akondro isanandro satria mitondra ny potasioma zany ny akondro izay hoe very zany matetika ny potasioma rehefa hoe mihinana diurétique betsaka loatra zany ny olona iray amin'ny fitsaboana ny hypertension artérielle. Dia mampidina ihany koa ny température zany ho an'ny olona izay misy tazo fièvre zany, dia mampidina ihany koa an'ireny ataontsika hoe gueule de bois na rehefa hoe misy olona zany izay avy nisotrosotro kely nanao lanonana ny omaly dia ny maraina zany somary tsy de mahazo aina loatra dia mihinana, afaka mihinana akondro zany izy ampangotrahana dia mahatsaratsara ny vavony zany. Dia manampy ihany koa zany amin'ny fijanonana amin'ny fifohana sigara ny fihinanana ny akondro satria misy ny vitamine B6 sy ny magnésium sy ny potassium. Dia rehefa misy koa zany ny hoe piqûre d'insecte na ireny ataontsika hoe zany hoe moka manaikitra ireny dia afaka alaina ny hoditra-akondro dia ahositra amin'ny toerana izay mivoto izany, dia afaka manasitrana an'ireny toerana ireny zany ny hoditra-akondro. Dia eo ihany koa ny karazana verrue izay mipetraka amin'ny hoditra indraindray zany, areti-koditra karazana areti-koditra io dia afaka ihany koa zany ny akondro manala an'ireny karazan-javatra ireny. Dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra antsika anio ny momba ny akondro, ary dia mazotoa mihinana akondro maromaro, ary betsaka zany ny zavatra azo ny resety azo atao amin'ny akondro. Dia eo reny mofo akondro reny, ny mofo ravina, tsara de tsara zany ny manovanova ny resety mba ahafahana ny hoe mihinana azy isanandro.
dia toy izay indray ny azona tolotra antsika manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.